da lehibe ny fahasoavanao zay mbola tobakao amin'ny sambaravarana ary mbola sarainao amin'ny sambatan'olona ary mbola antony antsonao anay ho tonga eto amin'izao tobo lehibe zao ndray ny amin'izao 17 septambra zao. Misaotra Jesosy satria asy nataonao raraka an-tany zany raha nalatsakao famonjeny zany. Misaotra fanahy masina satria mbola omenao anjara zay tsirairay avy reto ny teninao zay fiainana no mbola manana ambiampy ataonao tonga nofo eo amin'ny fiainanay, idiranao amin'ny olana sy ny zava-manahirana, eny fa miteraka fisaorana ihany koa ny fahombiazana rehetra atolotrao. Misaotranao satria zay mino tokoa dia mahita ny voninahitrao. Matokony ranao anarona anay amin'ny famelana ny elokay rehetra ary matoky ihany koa ny fanjakanao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Aza velanao misy miala eto sotanany zay Jesosy, raha sy mahazo ny asarobidiny fitiavanao na amin'ny vavaka zany na amin'ny toroteny zany, indrindra fanalahateny sy ny fampianarana rehetra zay tovoziny eto. Amin'ny agnaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no anonona n'izany vavaka zany. Misaotra Jesosy io. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarahabana ao antsika rehetra zay tonga tompoko manatrika an'izao isan-keritaona zao, indrindra ho antsika zay tonga ny tolakandro sy ny takariva teo. Ny vasim-panahy zay anjarantsika ary dia ao amin'ny Jaona 1:10 ka ny 7:20 ihany. Jaona 1:10 ny 7:20 ihany. Miara-mahitsika dia zao ny vakiny amin'ny agnaran'i Jesosy Tompo. Ary raha vao nandre zany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Ary raha vao nandre zany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Zany ny teninao ray masinao, magnamasinanay amin'ny fahamarinanao fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, amintsika rehetra ny amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Everiko fa matotsika mpamonjy isan-keritaona eto Soatanana ary inaoko fa tsy voazao ny sasany dia fantatrao tsara fa nilanja ny tenin'Andriamanitra manova olona zay mifanena eo amin'ny fiainanao ihany koa ka nazahoanao aina no antony ahatongavantsika eto. Ary ho antsika rehetra dia miara-mahalala fa ny voatoatin-kafatra io soratra masina eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra sy ny fitiavany nasehony tamin'ny alalan'ny zanany hanomezany aina ho antsika tsirairay. Ary izany dia avongana amin'ny teny tsotra hoe fitiavana. Ny faharoa dia ny fifankatiavantsika vokatra zany fitiavan'Andriamanitra zany. Ho an'ny bokin'ny Jaona manokana, iarahantsika mahalalana ny dikan'ny anarany aza dia Andriamanitra manasoa, zany hoe nahazo ny fahasoavana avy amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Ary eo amin'ny 20 ny 9:30 izay anompana ny voatoatin-kevin-dehibe nanangonany an'ireo tantara manontolo ireo, nanehoany mazava fa nikendreny dia ny ahatonga finoana, mitondra finoana ho antsika rehetra izay nanoloran'ny zanany. Ary zany finoana zany dia manome aina, ahazahoana aina, anambarany fa fiainana mandrakizay. Amin'ity tantaran'izy telomena daty izay ao anatin'ny olana satria folakandro ny ekinana izy no anehoany Jesosy
an'izany Jesosy manome finoana sady mitondra finoana zany ho an'izay rehetra mifanena aminy. Raha fitinina tsotra dia raha tsika mahalala fa ao amin'ny 3 kilometra antsinanan'i Jerosalema antsoina amin'ny toerana hoe Betania izy 3 mianadahy reto. Tsy mbola tany fa satria lazain'ny soratra masina zany, tsika miaina amin'ny soratra masina ary tsy mbola nandiso fanantenana anao dia manasa anao ihany koa fa tahaka ny fisian'ny soatanana ho anao izay mbola tsy teto, marina zany satria tenin'Andriamanitra. Anisany sakaizan'i Jesosy izy 3 mianadahy reo, ary ho an'ny mpitory teny rehetra dia mahafantatra tsara ny amin'ny Marta sy Maria. Izy io dia tsy lazaina maningasingana satria indraindray misy ny sasany hoantsika loterana tena tsara ny miorina amin'ny fahasoavana rery ihany satria ao anatin'ny teny fototra filamatra ao antsika zany ny soratra masina iorenana, ny finoana andraisantsika n'izany fahasoavana zany, ary raisina noho ny fahasoavan'Andriamanitra madiodio izay hitondrany fotom-pinoana iorenana, hiainana amin'ny atao hoe fitondrantena tsara, androsoan'ny fanahy masina mitarika anao tonga nofo eo amin'ny fiainanao. Ny ainany izy 3 mianadahy tokoa zany, ary anisan'ny nanamariana ny Maria fa nahazo an'ilay anjara tsara izay tsy alaina aminy. Dia mazana dia maningana tsika indrindra fa ho an'ny mpitoroteny sasany ka manakiana ny Marta fa ny raharaham-piangonana tompoko, ny raharaham-piangonana tompoko dia ny fisian'ny Marta sy Maria, zany hoe ny asa vokatry ny finoana na asa raham-pinoana, izay no mampandroso ny fiangonana. Ary zany no efa nataona ny Jesosy olona ka azahoanao anjara ihany koa amin'izao famonjena isan-keritaona izao. Inona ary no mampisongadina ny Maria na dia lazaintsika fandininy anankiray ihany nalatry ny mpandahatra programa amin'izao takarivo izao. Voalaza teo fa niteny tamin'ny rahavaviny fa tonga ao Jesosy, ary noho naheno an'izay izy dia tonga dia nanao hetsika avy hatrany nanatona an Jesosy. Tsaroantsika ny amin'ny Maria teo an-tongotry Jesosy, tsaroantsika ny amin'ny Maria nanokana fa ny zava-dehibe tamany dia ny miaino an Jesosy. Ary satria tsy soatanantsika mahafantatra tsara ny toeran'io tenin'Andriamanitra io amin'ny fiainany atao hoe olom-boantso ihany koa. Tsy vitany hoe mipetraka eo an-tongotry Jesosy ihany, fa ny fiainany ray manontolo dia voafoaka n'izany atao hoe manaiky ny fankatoavana ny antson'i Jesosy. Asehony zany na amin'ny fiainany tokantrano tahaka ny Maria ihany koa. Na dia amin'ny atao hoe fananganana maty nisy eo amin'ny tantara eto, ny hetsika nataon'ny Maria eto dia ahatsiarovantsika ny asarobidin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Fa nahoana? Rehefa eken'ny olona Jesosy, rehefa manjaka eo amin'ny fiainan'ny olona Jesosy, rehefa ankatoavan'ny olona Jesosy, ho ny soatanana dia fantany tsara zany satria tonga dia pratika mpiainana ny azy ka hita na amin'ny asa mandraharaha na dia ny lakolosy vao maraina vao hivavaka aza, zay rehetra atao eto amin'ny vavaka na ty toerany ty aza, fiangonana, trano fionana, trano firaiketana, tendrombohitra fiadanana, tsy hafa ny dikan'ireo rehetrarehetra ireo fa Jesosy miantso, Jesosy mitady, Jesosy manan-toerana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ary io no anankiray tsipiny eto amin'ny fihetsika Maria
fa naninona izy sy niady hevitra, fa naninona izy sy nandany fotoana, fa araka ny voalaza eto dia nitsangana faingana izy. Mazava loatra ny toeran'i Jesosy eo amin'ny fiainany ny antony. Ary hitansika mazava fa mifono ao anatin'io tantara mananendrika tsotra io, andininy anankiray, ny lanja ny finoana. Raha ny mahafifoazana antsika ry havana, na dia maro ny fiesikesehana maro samihafa amin'izao, maro ny karazana fivavahana manao fahagagana, mazava ny fampianarantsika fa izay mahafifoazana ny fifoazana dia reto anankitelo reto: ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka, ary fahatelo ao dia ny finoana. Tsy azo ampiana na inona na inona izany, ary tsy miampy na inona na inona izany. Ary ao anatin'ny foto-zava-dehibe raha vao fivavahana kristianina ndresahana, ny finoana. Inona no ao anatin'io finoana io raha fitiantsika ny tiana ho lazaina? Ao anatin'ny finoana ny fanekena, ao anatin'ny finoana ny fankatoavana, ao anatin'ny finoana ny fahazonantoka, ary ao anatin'ny finoana ny fahatokiana an'izany zavatra azo antoka izany eo amin'ny fiainana. Hita amin'izao fihetsika ny Maria zao reo rehetrarehetra reo. Tonga eto sao tanàna renao havako, mazava loatra fa Jesosy no niantso anao ahatongavanao eto. Mba tiako ihany hizara aminao fa sy rehefa Jesosy akory, ary niza fivavahana miresaka anao Jesosy, fa ny tena Jesosy miantso antsika dia aza adino ny Jesosy ny Baiboly, dia ilay Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, aza adino izany. Mba te bitsibitsika aminao ihany a, fa décodé evangelana eo Jesosy io ka sy rehefa miteny Jesosy izy dia Jesosy nao zay. Fa ny Jesosy tsika tompoko dia aza adino izany: Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta. Efa hitanao tamin'ny fiainanao zany, azonao antoka teo amin'ny fiainanao koa zany. Io ilay Jesosy nahatonga ny Maria nitsangana faingana ka nanaiky niantsony Jesosy. Inona ny vokatr'izany eo amin'ny fiainany? Na dia ny tantaran'izy telo mianadahy ihany aza, na dia io tantarany Jaona 1:12 io ihany aza, maty efa 4 andro. Ilay Jesosy fananganana ny maty tsy fiainana, ilay Jesosy nilaza mazava taminy hoe tsy efa voalazako taminao va Marta, fa raha ino anao dia ho hitanao mivoninahitr'Andriamanitra izay faneva miofaofa mandritra an'izao isan-keritaona izao. Ianao ihany koa, satria mizara fiainana Jesosy, manome fiainana Jesosy, manome ny tena feno Jesosy. Raha Paoly no milaza azy dia lazainy amin'ny teny tsotrany hoe ny zana ny aza natolony. Inona ny tsy ho fohino anao tonga eto sao tanàna ianao, aza dino ny mandalo ao amin'ny trano firaiketana. Tonga eto sao tanàna ianao, aza dino ny dodidody manatona manokana amin'ny Jesosy amin'io tenimbohitra ny fiadanana io. Matora iso lambo nandritra ny 2 andro isaky ny misy zavatra mafana teo amin'ny fiainana, ny tokam-bavaka. Nahitan'i Jesosy izy tahaka ny Maria ihany koa izy. Ianao koa tonga eto, tsy miova Jesosy ry havana, tsy miova Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta. Na za na ianao dia miombona amin'ny Maria tsika, fa zay manatona azy aloha, ary manatona tsy misalasala, tsy mitaredretra ny tompo, ary aza misalasala ianao fa taon'i Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao. Na inona zava-manahirana ary zay mahafaly miseho amin'ny fiainanao dia matokia fa ampy isaoranao azy zany, mbola omeny anao ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao raha mety ianao. Dia matokia ary fa Jesosy mivavaka ao anao dia miantoka an'izay rehetra ilainao. Ary mbola aza adino koa fa ny fanahy masina amin'ny alalany zao teny omenanao zao dia mbola mivavaka anao amin'izay sy takatry ny sainao, mbola vonin'Andriamanitra tompoko.
ny anome zay rehetra ilainao tsy miova io Andriamanitra topoitsika io dia voninahitra anao n'Andriamanitra raha isy zanaka ary fanahy masina zay fahazaitra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen.